sakandalana nefa tsisy ifaharana miangavy anao tiny zay atao fa hoy ny teny na marireny de tsy voatery hoany amireny nona havonjy ny ainao vaeno life iray mitondrana
avina ny fitarainany tsy mangina fa manao-tenana ovohar ny fo ekeo mba onenany ovohar ampandro solay mpamonjy ty ovohar nanao ny tena atrasany azaela faraisany Kristy. Trananzungu na ny fiainana atriza ny fonao fisaran-keloka kivitro to mahatra mandasako reo ratsy natao matoky fa Jesu tsy mandray fa le miarabanao a manaraka an'izao fandarana eto amin'ny Facebook sy ny radio Azisy izao. Ny fandarana raha ianao moa dia ny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny fiainam-pianakaviana. Departemanta Rotota no iaraka anatotosa izany dia ny departementan'ny fiainam-pianakaviana UK sy ny departementan'ny fiainam-pianakaviana FMC. Ny androany dia ny pastora Wesley Orieux mivady sy izy no itarika ny fotoana androany. Koa mialohan'ny anatanterahany an'izany dia isy ny Rafaneva
ary alohany andefasana ny ira faneva dia andeha ivavaka isika rainay zay iany an-danitro ianao lay ray nahary ny lanitra sy ny tany tombotombatsaka ny mpanjaka mahefany zavatra rehetra atolotray ho anao riany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay misaotra anao izay satria ho tanterahana eto ity herinandro fiarahavavaka ity aoka iandamina ny fotoananay izay afahanay manaraka izany ary samy andray fitahina amin'izao programa izao ny tokantrano tsirairay avy ary aoka samy atsapa fiadanam-po miaraka aminao Jesosy amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anonona ny vavaka amen. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérons toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne veux-tu pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tout dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Chère famille de l'océan Indien, nous sommes contents de pouvoir vous accueillir pour cette semaine de prière. Ry fianakaviam-be eto amin'ny ranomasimbe indiana, fifaliana ho anay ny mandray anareo amin'izao herinandro fiarahan'ny vavaka izao. Le thème pour cette semaine de prière de la famille que nous avons choisi en tant que département de la famille au niveau de l'Union, c'est « Allons et faisons des foyers des disciples ». Ny lohahevitra nosafidinay ato amin'ny departemanta ny fianam-pianakaviana eto anivon'ny ranomasimbe indiana misy atsika dia ny hoe andeha atao mpianatra ny tokantrano. Un thème qui est en relation avec le plan stratégique de l'Église mondiale, JIRE, Lohahevitra iray izay mifanaraka amin'ny lohahevitra lehibe ny maneran-tany izay hoe andeha aho. et avec l'emphase de notre union pour cette année et pour les années à venir, je suis un vrai disciple. Mifanaraka ihany koa izany amin'ny lohahevitra eto amin'ny union misy atsika ilay hoe tena mpianatra marina aho. Vous pouvez télécharger le livret de la semaine de prière préparé par le département de la vie de famille de notre union. Azonao alaina ny fitaovana ny boky kely ao amin'ny site ny départementany fianam-pianakaviana. Vous pouvez télécharger sur nos pages Facebook Communication IOUC et Vie de famille IOUC. Azonao alaina amin'ireto page ireto dia ny communication IOUC sy ny page Vie de famille IOUC izany. Ainsi que sur notre site web iouc.adventiste.org. Azonao alaina ihany koa amin'ny tranokala iouc.adventiste.org. Bien sûr, tout cela s'affiche sur l'écran. Hitanao eo amin'ny écran izany rehetra izany. Durant cette semaine, nous aurons le plaisir de parcourir des épisodes de la Bible. Amin'ity herinandro fiaraham-bavaka ity tsika dia anana ho finaritra anaraka tantara isan-karazany ao amin'ny Baiboly. Relatant des familles qui se sont souciées des siennes en vue de la vie éternelle. Anaraka tantarana fianakaviana maromaro isika izay ny fiainana mandrakizay ny ankohonany. Et à la fin de chaque sujet journalier, Ary isaky ny tapitra, isaky ny vitany fotoana anankiray,
il y a deux questions qui t'invitent à faire une introspection dans ta vie personnelle et familiale. Dia isy fanontaniana anankiroa apetraka ahafahanao mandiny tena manokana ary mandinika ihany koa ny fianakavianao. Ces questions sont importantes et déterminantes pour pouvoir prendre des décisions. Tena zava-dehibe ireo fanontaniana ireo ahafahanao mandray fanapahan-kevitra ary ahafahanao misaintsaina ihany koa. Et apporter des changements indispensables pour que nos familles soient des familles missionnaires. Ahafahana mitondra fiovana tena ilaina mba hahatonga ny ankohonanao ho ankohonana anao mpianatra. C'est une partie à ne pas rater sous aucun prétexte. Aoka tsy ho adininao ny anaraka izany ninona mety manahirana anao any ambadika any. Car si on le rate, on passerait à côté de la semaine de prière. Satria raha tsy manaraka izany ianao dia mety tsy handray tombontsoa amin'ity herinandro fiaraha-mivavaka ity. Il y a aussi le chant-thème qui est proposé. Isy ihany koa ny hira faneva izay atolotra. Le chant-thème 531 dans l'hymne et louange en français et 648 dans le Firana Malagasy. Ao amin'ny fihirana frantsay laharana voalazany teo na ny fihirana hymne louange na ny fihirana malagasy ao anatin'ireo no ahitanao an'ilay hira faneva. Et le chant-thème nous dit cherchons-les, cherchons-les parce que Jésus nous le demande. Milaza antsika io hira faneva io hoe tadiavo izy ireo satria ny tompo no mitady maniraka atsika. Qui dit semaine de prière dit aussi moment de prière. Rehefa miresaka hoe herinandro fiaraha-mivavaka isika dia miresaka ihany koa fotoana ivavahana. Et durant toute cette semaine, nous vous invitons à intercéder pour au moins 2 familles. Mangataka antsika mba hivavaka manokana farafaratsy ho an'ny fianakaviana anankiroa. 2 familles avec qui vous voulez travailler, à qui vous voulez partager le message du salut. Hivavaka isika ho an'ny fianakaviana anankiroa izay tiantsika hoentiny eo amin'ny Jesosy ary tiantsika izarana ny vaovao mafaly ny nanavotan'i Jesosy antsika. Mais n'oubliez pas de commencer dans votre Jérusalem avant de sortir dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Azadino anefany atomboy ao Jerusalema aloha ao an-tokantrano izay ianao vao mivoaka mandeha any amin'ny toerana maro isan-karazany. Ce qui veut dire que vous commencez chez vous et puis vous allez à l'extérieur. Atomboy ao an-tokantrano aloha izay ianao vao mandeha mivoaka any ivelany. Les titres que nous allons parcourir durant cette semaine de prière. Ireto amin'ny lohahevitra izay hojerentsika mandritra ny herinandro fiaraha-mivavaka ity. Nous allons voir oncle, tonton Abraham à la rescousse de son neveu. Hijery isika i dadatoa Abrahama manavotra ilay zanadralahiny. L'alliance de la prostituée pour sauver sa famille et elle-même. Ny fanekena nataon'ilay vehivavy janga amonjena ny tenany sy ny fianakaviany. Néhémie et les 3C pour la construction ou reconstruction du mur familial. Nehemia sy ireo M3 enti manangana indray ny manda ny fianakaviana. Nous allons voir aussi cette transformation de démoniaque à disciple. Hojerentsika ihany koa ilay démoniaka lasa mpianatra. Et nous allons voir le vendredi amener les enfants à la vie et amener la vie aux enfants. Hijery isika ny zoma mitondra ny zanaka ho amin'ny fiainana ary mitondra ny fiainana ho eo amin'ny zanaka. Et finalement le sabbat nous verrons ensemble l'alliance, l'engagement, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Dia hijeritsika ny sabata ny fifanekena izay tokony ataontsika izaho sy ny ankohonako kosa dia hanompo an'i Jehova izahay. Nous prions que cette semaine de prière soit une bénédiction pour toi et ta famille. Irarinay mba ho fitahina ho anao izany herinandro fiaraha-mivavaka izany. Et que nous puissions passer à l'action en allant et faisant des foyers des disciples. Ka andeha hiasa isika ka andeha hanao tokantrano ho mpianatra. Préparer les familles pour le royaume éternel. Hanomana ny tokantrano tsirairay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Que Dieu bénisse toutes les familles de l'océan Indien. Hitany fianakaviana rehetra eto amin'ny ranomasimbe indiana ny Andriamanitra. La réflexion d'aujourd'hui, du premier jour de cette semaine de prière, le titre c'est « La famille, son fondement et son but ».
Ny lohahevitra voalohany hojerentsika amin'ity andro voalohan'ny herinandro fiaraham-bavaka ity a dia ny hoe ny ankohonana, ny fototra ijoroany sy ny tanjony. Et le texte de base se trouve dans Genèse chapitre 12, le verset 3. Ny toko sy andininy fototra izay hojerentsika dia ao amin'ny Genesis toko 12:7. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ary hita izay manisy soanao ao fa hanozona izay manozona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le moteur de recherche Wikipédia définit la famille comme une communauté de personnes réunies. Ny Wikipédia dia mamaritra ny fianakaviana hoe vondron'olona maromaro. Une communauté de personnes réunies par des liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines. Vondron'olona maromaro izay misy rohim-pihavanana eo anivon'ny fiarahamonina. La notion familiale est écrite et transmise et présente dans le premier jusqu'au dernier livre de la Bible. Hitantsika ao amin'ny Baiboly ny resaka momba an'izany fianakaviana zany, ny boky voalohany ary ny boky farany ao amin'ny Baiboly dia miresaka momba an'izany fianakaviana izany. Ce qui démontre l'importance de la famille aux yeux de Dieu, ce Dieu qui a conçu la famille. Izay maneho fa zava-dehibe eo mason'Andriamanitra ny fianakaviana. Au cœur d'une société du 21e siècle qui se dégrade de plus en plus, ao anatin'ny taonjato faraka amby roapolo isika zao ary izay tena efa mitotongana mihitsy ny fiainana. il est important pour nous de nous rappeler le fondement et le but de la famille. Ary tena zava-dehibe eo amintsika ny mahatsiahy ny mahazava-dehibe an'izany hoe fianakaviana izany. Particulièrement dans la mission que Dieu a confiée à son Église. Indrindra ho an'ny iraka izay nampanaovin'Andriamanitra ho an'ny fiangonany. Quel est le fondement de la famille? Inona ary ny fototra ijoroany zany fianakaviana? La famille qui est le chef-d'œuvre de l'artiste et de tous les artistes. Ny fianakaviana dia asa tanan'ny mpanakanto iray, mpanakanto amin'ny mpanakanto rehetra izy. Nous connaissons les artistes par leurs créations les plus importantes. Fatatsika ny mpanakanto anankiray amin'ny asa tanana lehibe anankiray nataony. Et chaque chef-d'œuvre révèle quelque chose de spécial à propos de celui qui l'a conçu. Ary ny asa tanana anankiray dia maneho ny toetoetra sy ny mombamomba ilay olona nanamboatra azy. Et il en est de même pour Dieu qui est l'artiste de tous les artistes. Tahak'izay koa Andriamanitra izay mpanakanto ambony mpanakanto rehetra. Son chef-d'œuvre qui dépasse toute la pensée humaine est décrit dans la Bible. Tsy takatry ny sain'olombelona ny asa tanana sy ny asa kanto nataon'Andriamanitra izay voalaza sy voafaritra ao anatin'ny Baiboly. Dans la Bible et plus particulièrement dans les 2 premiers chapitres du livre de la Genèse au commencement de la Ao Bible. amin'ny Baiboly no ahitantsika an'izany ary voarakotra ao amin'ny toko voalohany ao amin'ny Genesis izany. Mais le chef-d'œuvre qui révèle l'artiste qui est Dieu, Ny asa tanana izay tena naneho an'Andriamanitra c'est la création extraordinaire de la famille. dia ilay famoronana tena tsy takatry ny saitsika dia ny fianakaviana. Dieu commence la famille dans Genèse chapitre 1er au verset 27. Noforon'Andriamanitra ny fianakaviana ao amin'ny Genesis toko voalohany diny 7:20 par un homme et une femme. lehilahy sy vehivavy no nanomboany azy. Dans la version originale, on nous parle d'un mâle et d'une femelle. Misy version hafa dia miresaka hoe lahy sy vavy foana moa izy amin'ny teny malagasy. Les 2 éléments de base de la famille qui révèlent le caractère de Dieu plus que toute autre chose sont le mariage et la parentalité. Ireo fototra anankiroa lehibe izay maneho ny fianakaviana sady maneho ny toetra an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra dia ny fanambadiana sy ny maharay aman-dreny. L'amour entre un mari et sa femme donne un aperçu du dévouement passionné de Christ pour son Église, pour son peuple, pour ses enfants. Ny fifankatiavana tena misy ary mamy misy eo am-bivady dia maneho ny fitiavan'i Jesosy tena hoe fitiavana tsy takatry ny saina ho antsika olombelona. Et de la même manière, les hauts et les bas auxquels les parents terrestres sont confrontés
démontre une image plus que convaincante de la tendresse et de la patience de Dieu envers nous qui sommes ses enfants. Dia toy izay ihany koa ny fiainana diavin'ireo ray aman-dreny amin'ny fitaizana misy ambony sy ambany rehefa mitaiza zanaka isika dia izay sary izay ihany koa dia maneho ny fitiavan'Andriamanitra atsika izay zanany. La famille est un reflet du caractère de Dieu. Ny fianakaviana dia maneho ny toetra n'Andriamanitra. Bien plus encore, la famille pourvoit un endroit sûr où les enfants expérimentent l'amour de Dieu à travers leurs parents et apprennent comment aimer les autres. Ny zaza miaina ao an-tokantrano anankiray dia maneho ny fitaizana izay omeny ray aman-dreniny ary maneho izany amin'ny fitiavana izay omeny ny olona manodidina azy. En bref, la famille est un chef-d'œuvre dans toute l'œuvre créatrice de Dieu. Raha fitinina ny fianakaviana dia asa kanto anankiray ao anatin'ny asa tanan'Andriamanitra. Nous avons vu le fondement de la famille. Hitantsika ny fototra ijoroan'ny fianakaviana. Quel est le but de la famille? Inona amin'izay ary izao ny tanjon'ny fianakaviana. Genèse chapitre 12 au verset 3 Ao amin'ny Genesis toko 12:17 nous dit que la famille est appelée à être une bénédiction. dia voalaza fa nantsona ny fianakaviana mba ho fitahiana. Même après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Na dia lavo aza ny zanak'olombelona tao amin'ny jardin d'Éden. le but de Dieu, c'est que nous soyons bénis et que nous soyons une bénédiction autour de nous. Ny tanjon'Andriamanitra dia izao foana hoe mba ho fitahiana isika eo amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina rehetra misy antsika. Le texte de Genèse nous parle de Dieu qui bénira les familles à travers Abraham. Io toko sy andininy io Genesis toko 12:17 io dia fitahiana no irarian'Andriamanitra ho an'ny zanany tahaka ny tamin'ny nataony tamin'ny Abraham. Et Abraham, son nom va changer légèrement et il va devenir Abraham, Iova ny anaran'ny Abraham ary lasa i Abraham, qui veut dire père d'une multitude. rainy maro ny dikan'izany. Abraham va contracter cette alliance avec Dieu alors qu'il avait 75 ans. 5 taona i Abraham rehefa nandray an'io fifanekena tamin'Andriamanitra io. Et Abraham fut appelé à marcher dans la présence de Dieu par la foi, Nantsona izy mba andeha hiaraka amin'Andriamanitra amin'ny finoana tout en contemplant la réalisation des promesses à venir. ary nibanjina hatrany ireo teny fikasana ho avy i Abraham. Et une de ces promesses, c'était la bénédiction pour toutes les familles de la terre. Fitahiana anankiray izay ao anatin'izany teny fikasana nomen'Andriamanitra izany dia ny hitahiny ny fianakaviana eto amin'ity tany ity. Cette promesse transcende le temps. Tsy takatry ny saintsika izany fitahiana omen'Andriamanitra izany. Cette promesse transcende l'appartenance géographique. Tsy ho voafehitran'ny toerana misy antsika izany fitahiana avy amin'Andriamanitra izany. Et cette promesse est toujours d'actualité aujourd'hui. Ary mbola azo lazaina hoe mbola amin'izao androntsika izao dia mbola azontsika raisina izany fitahiana izany. Pour le peuple de Dieu qui est appelé à être une bénédiction pour les familles autour de lui. Ho an'ny vahoakan'Andriamanitra izay antsoina mba ho fitahiana eo amin'ny manodidina azy. Comment est-ce que ma famille biologique et ma famille ecclésiale, ma famille de l'Église, peut-elle être une bénédiction? Ahoana ary no ahatonga ny fianakavianao ara-biolojika sy ny fianakavianao ao amin'ny Jesosy, ao amin'ny Kristy, fianakaviana any am-piangonana mba ho lasa fitahiana e? On va laisser seulement 2 réponses avec vous parmi beaucoup d'autres réponses. Amela valiny anankiroa aminao izahay ao anatin'ny valy teny be dia be izay azo aroso. Comment être une bénédiction? Ahoana no ahatonga fianakavianao ho fitahiana? On est une bénédiction lorsque nous reflétons l'image de Dieu et nous glorifions Dieu. Rehefa maneho ny endrik'Andriamanitra sady manome voninahitra azy isika dia lasa fitahiana. La Bible nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ny Baiboly dia milaza fa noforonon'Andriamanitra ny olombelona araky ny endriny. L'homme a donc la capacité de communiquer et d'établir une relation avec Dieu. Manana kapasité afaka zany ny olona anankiray mifandray ary manana fifandraisana relation amin'Andriamanitra. Mais nous avons aussi, étant créés à l'image de Dieu, nous avons aussi le privilège d'avoir
et d'exprimer les émotions. Afaka maneho koa isika satria isika no ariana araky ny endrik'Andriamanitra dia maneho fihetsem-po Tels que l'amour, la joie, la paix, la sécurité, la bonté, etc. afaka maneho fihetsem-po tahaka ny fifaliana, ny fitiavana, ny fiadanana, ny fahatsaram-panahy isika. Et ces émotions démontrent le besoin d'être en relation avec les autres et d'adorer. Ireo fihetsem-po ireo dia afaka maneho ny fifandraisantsika amin'ny olo-kafa ary ahafahantsika koa midera. Donc ces attributs, ces émotions nous donnent ce besoin d'être interconnectés et de construire des relations les uns avec les autres au sein de la famille. Ireny rehetra ireny dia filana ao anatintsika ahafahantsika maneho fa isika dia mila manamboatra fifandraisana. Et lorsque nous regardons ce Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Rehefa mijery an'Andriamanitra isika izay telo izay iray zanaka sy fanahy un masina. seul Dieu en trois personnes, Andriamanitra iray ao amin'ny telo izay iray. cela révèle la notion familiale. Dia izany dia maneho an'ilay fiteny hoe fianakaviana. Donc lorsque nous analysons tout cela, Rehefa mandinika an'izay rehetra izay zany isika, la définition qui a été donnée au début dans l'introduction par Wikipédia ilay famaritana nomeny Wikipédia tany am-boalohany n'est pas complète. dia tsy ampy. Parce que selon la Bible, Satria araky ny voalazan'ny Baiboly, une famille n'est pas seulement un groupe de personnes qui s'aiment et qui vivent ensemble. tsy vondron'olona miara-mipetraka sy miara-miaina sy tahak'izay fotsiny ny fianakaviana. Mais une famille est composée d'un mari, d'une femme, Fa ny fianakaviana dia misy iray, reny, éventuellement d'enfants selon la volonté de Dieu par la suite. ary nomen'Andriamanitra zanaka izy ireo raha izay ny sitrapon'Andriamanitra ho azy. Et une famille est aussi composée de Dieu qui devrait être à la tête de la famille. Ny fianakaviana ihany koa dia misy an'Andriamanitra izay tokony ho lohany ao an-tokantrano. Tout cela est le reflet de l'image de Dieu. Izany rehetra izany dia maneho ny endrik'Andriamanitra. La famille est aussi appelée à glorifier Dieu, Nantsoina ihany koa ny fianakaviana mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. ce qui est le but de tout un chacun au plan individuel aussi bien qu'au plan familial. Izay ny tokony ho tanjontsika na itsika tsirairay avy na ny ankohonana. Glorifier Dieu se fait par l'amour qui est manifesté et qui règne au sein du foyer. Ny hoe manome voninahitra an'Andriamanitra dia miaina ao anatin'ny tokantrano misy fitiavana ao anatin'izany tokantrano izany. Glorifier Dieu implique le fait de faire la différence là où notre famille se trouve. Manome voninahitra an'Andriamanitra dia ny hoe misy fahasamihafana ny toerana anankiray rehefa misy zanak'Andriamanitra ao. Faire la différence en étant une lumière dans la communauté où Dieu nous a placés. Samihafa ny toerana anankiray izay misy zanak'Andriamanitra satria misy fahazavana ao. Deuxièmement, Ny faharoa, le but de la famille. ny tanjon'ny fianakaviana. Comment être une bénédiction? Ahoana ny mahatonga ny tokantrano fitahiana. Nous avons vu premièrement Hitantsika voalohany teo qu'on est une bénédiction. hoe fitahiana isika On est une bénédiction lorsqu'on reflète l'image de Dieu et on glorifie Dieu. rehefa maneho ny endrik'Andriamanitra sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Et on est une bénédiction deuxièmement Ary faharoa fitahiana isika lorsque nous gagnons le monde pour le Christ. rehefa mahazo an'izao tontolo izao ho an'ny Kristy. Dieu nous a créés parfaits. Noforon'Andriamanitra isika ary tanteraka. Mais le diable a semé la zizanie Dia nefa nokorotan'ny devoly izany. et il a cherché à rompre cette relation verticale et horizontale. Ary nezahany devoly mba ho simbaina ho rava ilay fifandraisana misy eo amin'ny samy olombelona sy eo amin'Andriamanitra. C'est ce que nous dit Genèse chapitre 3. Izay ny voalaza ao amin'ny Genesis toko fahatelo. Entre l'homme et Dieu Andriamanitra sy isika et entre l'homme et l'homme. ary isika samy isika. Malgré ce qui s'est passé, malgré cette rupture, Na dia teo ara izany simba ilay fifandraisana niaraka tamin'Andriamanitra izany, Dieu ne nous a pas abandonnés. tsy navelany irery isika. Il a préparé un plan de rachat Nanao planina izy hanavotana et ce plan s'est réalisé en Jésus ary tanteraka izany planina izany ao amin'i Jesosy qui nous permet d'être
connecter, d'être rétabli dans cette relation. Ary nahatonga antsika indray afaka mifandray amin'Andriamanitra. La croix de Jésus Ilay azo fijalian Jesosy iny symbolise le rétablissement de la relation entre l'homme et Dieu, dia maneho ilay fifandraisana misy eo amin'ny olombelona sy Andriamanitra et entre l'homme et l'homme. ary ny olona samy olona. De ce fait, Noho izany, ta famille et la mienne, ny fianakavianao sy ny fianakaviako zany nous sommes des instruments efficaces pour atteindre les autres pour le Christ. dia fitaovana mahomby ahafana mitondra an'ireo fianakaviana sasany ho eo amin'ny Kristy, Pour leur montrer comment vivre pour le Christ et comment suivre le Christ. anehoantsika hoe ahoana izany miaina ho an'i Jesosy ary ahoana izany manaradia an'i Jesosy izany. En d'autres mots, expérimenter la restauration de cette rupture qui s'est produite, de cette cassure qui s'est produite en Éden. Raha fitinana dia afaka isika fianakaviana dia ho fitahiana afaka maneho indray mamerina amin'ny laoniny indray ny fifandraisana izay nisy tany amin'ny Edena. Tout comme le peuple d'Israël d'avant. Tahaka ny zanak'Israely taloha, Dieu veut que la famille chrétienne soit cette lumière auprès de ce monde. tian'Andriamanitra raha ny fianakaviana mba ho jiro manazava izao tontolo izao. En acceptant de suivre le Christ, Rehefa manaiky isika ny anaradia an'i Jesosy, notre famille a reçu la mission de propager cette bonne nouvelle autour d'elle. nahazo an'izay iraka izay ny fianakaviantsika mba hanao an'izay iraka hitory ny hafatra eo amin'izao tontolo izao amin'izay toerana misy atsika tsirairay avy. La bonne nouvelle de l'amour de Jésus Ilay vaovao mahafaly ny fitiavan'i Jesosy, et le salut, la vie éternelle en Jésus. ilay fanavotana sy ilay fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy. Notre famille est appelée à modeler Jésus et son amour ainsi que son pardon. Nantsona isika mba hanaraka ny ohatra izay napetraka Jesosy, ilay famelan-keloka sy ilay fitiavana. Nous sommes appelés à être des témoins, particulièrement en ce temps de crise qui s'accentue de jour en jour. Nantsona isika mba ho vavolombelona amin'izao fotoana andalovantsika krizy izao ka ahafahantsika ho vavolombelona erak'izao tontolo izao. Et en ce faisant, nous glorifions le Seigneur. Rehefa izany dia manome voninahitra ny tompontsika isika. Ellen White nous dit dans le livre Éducation, Izao no voalazan'i Ellen White eo amin'ny boky éducation à chaque famille, à chaque parent, ho an'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny, à chaque maître, à chaque enfant, ho an'ny mpampianatra sy ho an'ny ankizy sur lequel a brillé la lumière de l'Évangile. izay misy jirony filazantsara mandrehitra azy ireo, Se pose dans ce douloureux moment la question autrefois posée à la reine Esther. dia misy fanontaniana anankiray apetraka izay napetraka tamin'ny mpanjakavavy Estera. Esther qui se trouvait dans une période capitale de l'histoire d'Israël. Izay Estera izay tao anatin'ny toe-javatra anankiray tena mafonja tao amin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Et la question c'était celle-ci. Izao le fanontaniana. Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté? Iza no mahalala raha hoe amin'izao fotoana tahaka izao no ny antsonanao mba hiaina ao anatin'ny fanjakana anankiray. Chère famille, Ry fianakaviana malala, nous avons chacune d'entre nous reçu un appel spécial de Dieu. nahazo antso manokana ny tokantrano ny fianakaviana tsirairay avy amin'Andriamanitra. Le désir de Dieu pour la famille Ny fanirian'Andriamanitra ho an'ny fianakaviana est que celle-ci produise des êtres humains matures spirituellement et émotionnellement. dia ny amokarany fianakaviana tsirairay avy olona matotra ara-panahy sy ara-pietsepoko. Et aussi que cette famille entreprenne la mission divine dans ce monde en perdition. Ka ny tsirairay eo amin'ny ankohonana dia andray andraikitra ka andray ny iraka ho hamonjy izao tontolo izao izay very. Nous devons être comme Abraham, Aoka isika mba ho toan'i Abraham, être une bénédiction pour toutes les familles autour de nous. ho fitahiana isika ho an'ny fianakaviana rehetra izay manodidina antsika. Mais tout commence au sein de notre foyer. Fa manomboka ao an-tokantranonao izany. Il y a une citation qui dit « Votre impact positif sur les générations à venir
sera directement lié au ministère que vous avez dans ce petit endroit qui s'appelle la maison. Misy fomba fiteny anankiray citation anankiray ity hovakiana hoe ny ako miabo amin'ny taranaka ho avy dia mifandray mivantana amin'ny asa fanompoana izay tanterahinao eo amin'ny toerana kely antsoina hoe tokantrano io. Deux questions que je laisse avec toi ce soir. Fanontaniana roa izay tiana eo apetraka aminao amin'ity takariva ity. Est-ce que ton foyer est un endroit où les enfants et les autres membres de la famille expérimentent l'amour de Dieu et apprennent à aimer les autres? Et si ce n'est pas encore le cas, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour que cela devienne une réalité? Zao le fanontaniana anankiroa. Moa ve ny tokantranonao dia toerana anandraman'ireo zaza zanakao sy ny ankohonanao ny fitiavan'Andriamanitra sady ianaran'izy ireo mity ny hafa ihany koa. Raha mbola tsy izay ny zavatra misy ao an-tokantranonao ary dia inona no tokony ho atao ahatonga izany ho zava-misy marina raha toka tsy mbola izany no iainanao ao an-tokantrano. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que ma famille, comment est-ce que ta famille peut devenir un centre missionnaire et faire des autres foyers des disciples? Ny fanontaniana faharoa dia ity hoe amin'ny fomba ahoana no ahatonga ny ankohonanao ho ivon-toerana missionnaire ka ahatonga ny tokantranonao anao mpianatra. Notre prière, c'est que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide alors que tu réponds à ces questions et que tu t'engages. Ny firarianay dia hitany tokantranonao Andriamanitra ary mba handray fanapahan-kevitra ianao amin'ity takariva ity. Amen. Amen. Famaranantsika izao fotoana manokana izao dia tonga amin'ny fotoana izay hitondrana ambavaka isika. Mino fa misy antombavaka izay mipololotra avy any amin'ny tsirairay avy any amin'ny tokantrano any tamin'ny lesona voalohany izay noraisintsika teo iny. Ka fotoana indrindra izao izany iarahantsika rehetra miaraka miray ao anatin'ny vavaka ka iaraka anondrika ny lohantsika isika dia iaraka hitondra ny etaitapontsika eo ampotry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy izay tompo sy mpamonjy ary malala ny zava-misy marina ao atokantranontsika ao. Iaraka hivavaka isika tompoko. Rainay izay any an-danitro, midera sy mankalaza ny anaranao izay, manome voninahitra anao no ny sosesahena sy fitahiana izay nataonao tamin'ny tokantranonay. Misaotra satria nanome lesona anay ianao tamin'ity hariva ity. Raha eo, ampianaro ary izahay. Ampianaro izahay mba ho zava-misy marina ao atokantranonay ny fiainana izany fitiavana anao izany ray malala. Ampianaro izahay Jesosy eo mba ahatonga anay ho ohatra velona ho an'ny zanakay, ho an'ireo rehetra izay mifanerasera aminay ny amin'ny fanehoana ny fitiavanao ray malala. Aoka mba ahity ny hafa ihany koa izahay. Aneo izany ny fitiavana ny hafa izany. Ary matoky sy mino izahay fa ny tokantranonay tsiraray avy dia ho misionera velona ho anao Jesosy eo. Hitondra an'ireo tokantrano hafa izay mifanerasera aminay ho mpianatra ao Jesosy. Hitondra ny tokantrano hafa izay mifanerasera amin'ny zanakay ho eo potry ny azo fijaliana ao Jesosy eo. Ka handray ny fitahiana avy aminao izahay. Dia izay rehetra fantatra fa mahasoa fa tsy voatoy ny fivavakay, indrindra ireo antombavaka izay mipololotra avy any amin'ny tokantrano tsirairay avy, dia valio araka ny alem-piasan'ny famondram-ponao izany Jesosy Kristy. Amen.